Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Fonino ananamboatra ny sambo fiara nandritry ny 20 taona dia nesoiny olona izy nenjehana eny no heverina ho lasa dala mihitsy aza. 20 taona ny aretany Noa zany latsalatsa sy fanakiviana ary fanadroadrony zany mandra-pilatsaka ny orana voalohany tetỳ ambonin'ny tany. Teo vao tonga sainareo olona rehetra nanenjika kanefa indrisy fa diso oriana loatra. Fa i Noa valo-mianaka kosa tamin'izay dia voary tao anatin'ilay sambo fiara izay namboarina. Amin'izao fotoan'izao koa dia mety ho tahak'izay nitranga tamin'ny Noa valo-mianaka no mitranga amin'ny fiainantsika. Tsy mahafaty antoka ny mijoro ka manao ny tsara sy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva, satria tsy ny fanaon'ny olona no mety fa izay tokony atao, na dia mety hitarika fanenjehan'ny olona azy zany. Saingy aza atao ahakivy ianao zany, satria Jehova dia eo anilanao mandrakariva, miady ho aso anao izy, mikarakara antsika izy, mamonjy antsika izy, toy izay nataony tamin'ny Noa valo-mianaka ihany koa. Tsarovy ary areo ka ho fantatrao zao fa any aparany any dia hisy andro mahaory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpamitolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahahoni-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireny koa dia alaviro. Eny, izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy dia enjehana hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny ratsy fanasin'ny mpanoloko kosa dia androso haratsiratsy kokoa sady mamitaka no fitahana. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Timoty 2:7, 1 ka hatramin'ny 5 sy ny 12 ka hatramin'ny 14. Aza kivy ary fa misy farany ny zavatra rehetra. Daholo zay nilaza ho mahay, hisy arety namandoza mbola tsisy hatrizay. Fa nareo vahoaka sisa ho sedrany ihany ko, fa oriana narinkisa mbola hitranga etoko. Marireo olo fity zay ho foafitaka, fa nialany ireo tity niala izy misitaka. Fa ianao io manahoana olitsoro fona ve, na handrava manolona
hoantsika izay tavela mbola verinay ihany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana. Dominique sy Mr Vonjy. Fanareo vahoaka sisa hosedrany ihany ko faorina nanikisa molitranga etoko marireo olombo afity zayo voafitaka fany alany ireo tity miala izy misitaka fa ianayo manahoana olitsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe hoantsika izay tavela mbola verinay ihany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana. Fa ianao manahoana olitsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe hoantsika izay tavela mbola verinay ihany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana. Hoantsika izay tavela mbola verinay hatrany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana. Zay lay onja ny fanantenana. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. dia mbola faly miarabanao ihany a ny namanao a pastora Solaidina miaraka aminao eto amin'ny alalan'izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Maniry ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika rehetra manaraka izany fandaharana izany. Salamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Sora mandrakariva koa ny teknisianina samy izay miaraka amintsika amin'izao fotoana izao. Hitantsika teto ny mahatenin'Andriamanitra ny Jesosy izay nidy teny an-tany tonga nofo. Ilay teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Mbola mitoy ihany ny firesantsika mikasika an'i Jesosy izany ao amin'ny Baiboly sy ny Korana izany satria maro ny olona malaza nao amin'ny Baiboly na ny Korana izany tasika hoe patriarika izy ireo na mpaminany. Jesosy ihany koa dia mpaminany lehibe araka mbaran'ny Baiboly fa amin'ireo mpaminany voatanisa ireo dia Jesosy no eketsika fa miavaka indrindra na dia naterahany fotsiny inge dia efa zavatra mahagaga fa tsy vokatry ny firaisan'ny lahy sy ny vavy toy ny mahazatra ilay izy fa dia io lay izy hoe roho fanahy alkaha ila Mariama fanahy ampidirina tao amin'ny Maria ozy izy. Ary izy koa tsy mahalala amin'ny silamo rehetra fa hoe Isa rohullah, Jesosy fanahin'Andriamanitra ozy izy. Rehefa niteny tamin'ny Maria ny anjely ao amin'ny Luka toko voalohany 5:30 ozy izy hoe ny fanahy masina ho tonga ao aminao ao Maria zany ary hisy heriny avo indrindra analoko anao koa ny masina zay hateraka ao dia hatao hoe zanak'Andriamanitra.
zanak'andriamanitra lay teny tonga nofo de zanak'andriamanitra nofolaza azy majuskule io zanak'andriamanitra zanak'ilay tokana ao amin'ny Koritana 2:7-7 tapany 2 izy ary ny tompo izany fanahy izany ary zay itoerany fanahy ny tompo no itoerany fahafana lay Jesosy zany a lay teny tonga nofo fanahy tonga nofo ihany koa dia manafaka ozy izy zay itoerany fanahy ny tompo itoerany fahafana manafaka amin'ny ota manafaka amin'ny zavatra mangeja manafaka amin'ny fahazaran-dratsy manafaka amin'ny fahotana zany raha nilaza ny tamin'ny mpianany Kristy ny amin'ny hekarany any an-danitra de izy hoe mahasara anareo ny vialako fa raha handeha aho de handefa ny mpanahatra aminareo zay hoe aminareo mandrakariva ary izy nampanatena izy hoe ino za momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataberana zao tontolo zao amin'ny alalan'ny fanahy ao aminy zany fanahy masina no iarahan Jesosy amin'ny mpino azy mandrakariva izany ny Korana zay teo amin'ny 900 taona taorian'i Jesosy Kristy ny Korana zany 900 taona taorian'i Jesosy Kristy no ny siny dia nanamafy n'izany zavatra zany hitantsika teto ilay andininy sy ny mahadiso mamerina azy ao amin'ny Anisa soraty 4 io andiny faraka amin'ny 70 de hitantsika teto ary amafisiny zany izy hoe roho minhu roho mino Allah fanahy amin'Andriamanitra na hoe roho Allah Jesosy Kristy hitantsika teto zay zavatra zay ao amin'ny soraty Mariama koa soraty 7 andiny 4 de izy hoe arsalna rohona ilahim fatama salalaha bashran sawiyan Andriamanitra no miteny hoe nalefanay tao aminy izy ny fanahinay iny fa tonga olombelona izy ka amin'ireo mpaminany zay voalaza ho zao tery ambolomo zao hoe ireo mpaminany marobe reo de Jesosy no voalaza fa manana manokana fanahy masina izy ekena fa ireo mpaminany de nisy fanahy masina matoa manana fahendrena manana tsilo saina avy amin'Andriamanitra izy eo milaza ny hafatra avy amin'Andriamanitra fa Jesosy no voatondro manokana ohatra zao amin'ny soraty Al-Maida soraty 5 io soraty 5 ny andiny 7 de lazainy fa izy hoe manana ny rohol kodosy zao ny voalaza amin'ny parentese amin'ny andiny izy hoe ayadoka be rohol kodosy izy amin'ny teny français hoe je t'ai fortifié du Saint-Esprit roho mako le hoe fanahy rohol kodosy zany fanahy masina de tahaka an'izay koa ny soraty Bakara Al-Bakara soraty 2 io andiny 420 de izy hoe ayadnahu bi rohol kodosy Jesosy ihany teny ambara amizio hoe nous l'avons fortifié du Saint-Esprit tariminy andininy Maïda de izy hoe ayadoka je n'ampiasainy teo je t'ai fortifié zany hoe Allah miteny Jesosy de izy je t'ai fortifié du Saint-Esprit am'le andininy amin'ny soraty Bakara ndray Al-Bakara de izy hoe ayadnahu première personne du pluriel no ampiasa satria matetika ao amin'ny Coran rehefa Andriamanitra miteny de première personne du pluriel no ampiasainy nous t'avons fortifié du Saint-Esprit ayadnahu bi rohol kodosy noho zany de miavaka mihitsy riavany ty Jesosy ty raha ny Baiboly eny fa na de ny Coran ary voalaza teo iny fa miavaka Jesosy satria izy no tonga nofo mba hamonjy izao tontolo zao ka de misaotra anao mandrakariva manaraka zany fandaran'izay de iaho amina hoe baraka Allahu fika baraka zany fahasoavana Allah dia Andriamanitra fika ho aminao baraka Allahu fika ka dia tompony no hitatsika zany hatrany AWR téléphone 034 06 797 62 AWR manolotra ho anao
feon'ny fanantenana. Ny namanao Risarandrenjatovo no manoloananao amin'ny alalan'ny onjam-peo amin'izao fotoana izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Iresaka lohahevitra anankiray tsika. Sekta ve sa tsy sekta? Lasa ady hevitra be ny hoe sekta tsy sekta amin'izao fotoana izao. Dia zay angambany nanomezana ny anarana hoe le sekta lazaina fa sekta taloha nomena anarana indray hoe fiangonana zandrina. Alohan'ny resana an'izany dia andaontsika hivavaka. Raha io misaotra makasitraka makatelina amin'ny fiarovana sy ny fitantanana nandritra izay fotoana lasa izay. Miangavy ianao mbola tarika anay ihany, hitantana anay ihany, hiaro anay ihany. Ary indrindra andinika ny teninao izay dia omeo anay ny fahazavan-tsaina avy amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fanahy masina. Koa metezanao amindra fo ambela heloka amin'ny anaran'i Jesosy ny angatako izany. Amen. Sekta ve sa tsy sekta? Matetika ireny fanomezana anarana ireny dia midika ho fanambaniana amin'ny olona sasany. Amin'ny olona sasany hoa na koa entiny ilazana ireo sekta na fiangonana zandrin'ireo hoe tsy ireo ny fiangonana taloha fa ny azy. Ny Baiboly aloha dia tsara ny manamarika denetiam-pandohana fa tsy misy afaka iambo fiangonana voalohany na iza amin'izao fotoana izao. Araka amin'ny voalaza ny Eksodosy 12:12 ka hatramin'ny 7:7. Eksodosy 12:12 ka hatramin'ny 4 ary 4. Dia ny zanak'Israely no nasain'Andriamanitra ny tenenana, ary ireo zanak'Israely ireo no fiangonana. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana hoy Jehova, dia ny Israely rehetra zany. Zany hoe ny zanak'Israely no fiangonana voalohany. Misy santionany be dia be ao amin'ny Baiboly ao zay azonao amarinina. Mbola maro ankoatran'ireo nomeko ireo manamarina fa ny zanak'Israely no fiangonana voalohany. Ohatra amin'izany ny Eksodosy 9:20, ny 1 ka hatramin'ny 7, ny 9:7, ny 9:10, ny 9:12. Dia mitsambikina ianao any amin'ny Eksodosy 7:7, ny 9:1. Dia mbola amin'ny Eksodosy iny 4:30, ny 9:1. Dia mbola ao amin'ny Eksodosy 5:30, ny 9:1. Ary mbola mafisiny ny asan'ny apôstôly 7, ny 9:30. Asan'ny apôstôly 7, ny 9:30 moa zany fa Mosesy no efa teo amin'ny fiangonany tany anefitra. Amiko tsy olana amiko na lazainao fiangonana zandriny aho na sekta. Fa ny hoe fanontaniana mipetraka amiko dia ny hoe iza amin'ireo fiangonana ireo no mahatateraka amin'ny baiko ny meny Jesosy hoe mandehany ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay nandidiko anareo. Ary indro za momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperany zao tontolo zao. Ainao tsara izay andininy izay. Matitiko 7:20, ny 9:17 sy 20 misy an'izay. Toy izao zany raha vavahana tsotra tsy miditra lalina korytsika dia ohatran'izao. Voalohany mandeha, zany hoe miainga miala avy amin'ny toerana anankiray mihetsika, fa tsy hoe mitomoemoem-pona. Isan'izany izao ataoko aminao izao. Faharoa, manao mpianatra. Ilaina ny mitory sy milaza ary manambara, na io amin'ny alalan'ny boky na trakitra na io internet sy ny fitetezana varavarana na ny firesana eny an-tsena, ampianarana, hôpitaly, arabe sy ny sisa. Indrindrandrindra ireny fitaovan-tserasera momba ny Facebook ireny. Fahatelo, ny firenena rehetra. Ny olona rehetra mihitsy
na ny mandana ny manaiky na ny pastera na ny efa mopera na de ireo everintsika efa mpitondra fivavahana aza de anyrahany Jesosy antsika ireny mba hanambarana ny hafatra. Indraindray manko sika misafidy olona, misafidy karazan'olona hotoriana ka zay metimety amintsika ihany no hitoriantsika, tsy sa mitorytsika raha vao ambony fahaizana na saranga na fari-piainana nosika. Tsy izay nizy. Ahoana ho Jesosy ny olona rehetra. Rehefa mitory ihany koa sika de misy miteny hoe andehanany am'izay mbola tsy malala no teny ianao an'izany fa zay efa manana ny anay, efa mahafantatra. Diso zany. Fa ny rehetra no mila hitoriana ny teny, na ny tsy mahay, na ny efa mahay, na ny mahalala, na ny tsy mbola mahalala. Amin'io andininy menanao teo koa de zao nataony manao batisa azy. Ny resaka batisa de mbola lavabe satria ny Baiboly de milaza fa iray ihany ny batisa. Nefa misy karazana batisa be deabe am'izao fotoana izao. Ao ny batisa sitrika, ao ny batisa fafrana, ao ny batisa safoina fotsiny, sy ny sisa. Am'izao fotoana izao ary voaina ny robinet de tifirina amin'ny robinet. Zary fa naheno mpitondra fivavahana anankiray teto amin'ity faritra Antananarivo ity. Fa azo atao ny manao batisa ao anaty fasika, torana fasika hony ianao de vita batisa zany. Ny antony mahatonga azy miteny an'izany asa raha fantatrao. Toerana zany hoe tsy mila rano be zany ny batisa fa mety foana io na fasika na vovotany. Zany ve ny tena izy. Ny batisa nefa de araka izay matoa-teny hoe batisaire zay, mandentika. Batizo manasosoka ao anaty rano. Ka inona amin'ireo karazana batisa ireo zany nanaovana azy ianao. Fa raha ny batisa marina sy nanaovana an' Jesosy ka nankasitrano ray azy de ny nasoka tao anaty rano ihany. Zay ihany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ihany koa ny fanaovana batisa ho Jesosy. Fa tsy amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Am'izao anefa de betsaka ny mivoy fa amin'ny anaran'i Jesosy ihany. Mazava eto ny baiko. Fa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no fanaovana batisa. Jesosy manome baiko fa tsy petera. Oka azava. Fa dimy. Mampianatra azy hitandrina zay nandidiko anareo. Misy ny baiko zay didiny men Jesosy ny mpianany. Zany hoe na mpianatra zavatra maro Jesosy zany na de tsy voasoratra anaty Baiboly aza noho ny akely ny toerana. Ka ireny fampianarana sy baiko na didiny men Jesosy ireny de tsy manohitra amin'io Baiboly voarakitra io. Ary ireny de hita any amin'ireo epistily nosoratan'ny apôstôly nanoratra izany. Raha misy zany mampianatra antsika de tokony hipetraka ary apetraka mandrakariva ny fanontaniana hoe nampianaran'i Jesosy ve zany? Izany ve mibaikon' Jesosy? Raha mbola teto Jesosy de ho nanaiky an'izany ve izy? Zany hoe raha fitina de toy zao ary raha Baiboly ve zany fampianarana izany? Betsaka manko ny fampianarana mipoitra amin'izao fotoana izao ka mampalahelo fa lasa inoany fiangonana na de tsy ara-Baiboly aza. Mampalahelo zany. Amaranako azy ary de zao am'izao andro farany zao no atateraka le teny ao amin'ny Isaia 4:1 hoe Isaia 4:1. Am'izany andro zany de isy vehivavy fito ihazona lehilahy ray ka hanao hoe ny hanina ihany no haninay ary ny lambana ihany no tafianay fa zao ihany no angatanay. Aoka ho tononona amin'ny anaranao zay ka afaho tondromaso. Ny vehivavy de fiangonana. Ny fito de milaza hamarona na be debe zany. Le hoe ihazona de dika hoe tsy anaiky fa hifikitra. Ny lehilahy anankiray kosa de Jesosy Kristy io. Ny haninay na ny haninay ihany voalaza fa sakafo ny tenin'Andriamanitra hoy Matteo 5:5. Matteo 5:5. Tsy ny hanina ihany no veloman'ny olona fa tenin'Andriamanitra ihany koa zay mivoaka amin'ny vavan'Andriamanitra. Nefa tsy raha zany ireo vehivavy fito ireo na fiangonana marobe amin'ny andro farany. Am'izao fotoana zao nge misy an'izany fa zay ampianarin'ny pasterany sy ny moperany ihany ary ny mpitory-teniny ihany ny marina aminy. Fa tsy misy Baiboly tenin'Andriamanitra zany ary misy mihitsy aza ny miteny hoe tsy ampianarina any aminay zany Voalaza ny andininy ihany koa de hoe ny lambanay ihany. Hoy le Isaia 4:1 teo. Kristy ny fitafiana rehefa vita batisa araka an'izay ambara amin'ny Baiboly ianao ary ny fahamarinana no isaloranao fa tsy ny fahamarinanao.
Galatiana 3:7 misy an'izay a. Romanina 3:3 tsy afaka irere zany tsika fa marina eo anatrehan'Andriamanitra raha tsy manao araka izay ambarany soratra masina ka manaraka ny diny Kristy fa tsy lalan-kafa. De lazain'io Isaia ihany hoe tononona amin'ny anaranao izay. Anaran'iza Kristy. Antsoina hoe kristianina zany na fiangonana iza na fiangonana io de miady fo mihitsy antsoina hoe kristianina e. Ary raha tsy lazaina amin'izany anarana zany izy de tezitra. Tanteraka amin'izao andro farany zao io tenin'Andriamanitra io. Koa tsy misy afaka niambona iray na izao na ianao fa ny ay na ny anao ny fiangonana voalohany ka iretsy no sekta. Ny zavatra hita ao amin'ny Baiboly araka voalazan'ny Salamo fa 7:5 de nanorona teny vaovolombelona teo amin'ny Jakoba izy ary teo amin'ny Israely nametrany lalàna zay nandidiny ny razantsika ampahafantariny ny zanany. Mba hahafantatra zany ny taranaka ho avy de ny zaza mbola ateraka ka hitsangana hitory zany amin'ny zanany kosa mba metraka amin'ny fanantenany amin'Andriamanitra ka tsy hanadino ny asany fa hitandrina ny didiny mba tsy ho tahaka ny razany zay taranaka maditra sy miodina izy de taranaka zay tsy mampionona ny fony sady tsy marina amin'Andriamanitra ny fanainy. De apetrao ny fanontaniana hoe mbola manaiky sy mankatoy zany ve ny fiangonana misy anao? Ny fiangonana misy tsarovy fa zasy ianao zao ireo voalaza zanany sy taranany ho avy ireo. Ary sika kosa no mbola itory amin'ny taranantsika ho avy indray. Ny tsy fanatanterantsika ny baiko ao amin'ny Salama io no mahatonga antsika ho sekta satria niala tamin'ny fampianaran'ny Baiboly fototra isika. Mirary soanao andinika sy amakafaka ary anatanteraka zay baikony Kristy ka iverina amin'ny tena fampianarana tsy misy kilema ny namanao Richard Andrianjatovo. Mandra-piona tompoko. Tarika Giovanni. dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feony fanantenana. Easy
fianakaviana, fon'ny fiarahamonina. Misaotran'Andriamanitra isika fa nomeny tombonandro ahafahana miresadresaka indray mikasika izay mahasoa antsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Miaraka aminao eto amin'ity anio ity namanao Eliansy Ihaja, mitoy ny fiarahantsika mianatra izay tsara ho fantatra ho fanatsarana ny fiainan'ny mpivady ao an-tokantrano ao. Ny anarantsika teto fa tokony hifankatia ny mpivady. Ny olana nefa raha tsy ianao mihitsy aloha no mahafantatra fa manana ny maha ianao anao manokana ianao na ramatoa na rangahy ary tianao amin'ny fomba manokana koa ny tenanao dia tsy ho hainao no mame tombam-bidy sy ho tia ny vadinao araka ny tokony ho izy. Ny anarantsika teto fa rehefa hainao no mitia ny tenanao dia ho hainao no mitia ny vadinao tahaka ny itiavanao ny tenanao. Rehefa hainao no manome tombam-bidy ny tenanao dia ho hainao no manome tombam-bidy ny vadinao, ny zanakao, ny hafa. Rehefa hainao ny mifaly amin'ny zavatra rehetra satria azonao antoka fa ataon'Andriamanitra miara-miasa soanao zany dia hainao no mizaran'izany amin'ny fianakavianao, lasa fiainan'ny fianakaviana mihitsy zany. Rehefa resy lahatra ianao fa olona manokana tsy misy olona mitovy aminao, nataon'Andriamanitra ho manokana ianao, manana asa manokana koa nomen'Andriamanitra, iraka manokana natongavanao eto amin'ity tany ity dia ho tahaka an'izany koa no hijerenao ny vadinao sy ny zanakao. Izay zany le hoe tsy ambaratelo voalohany fa afantarana ny tombam-bidiny tena, fitiavana ny tena araka ny tokony ho izy. Satria moa Jesosy hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy miteny fotsiny izy hoe tiava ny namanao fa hoe tahaka ny tenanao, zany hoe tahaka ny itiavako ny tenako, tahaka ny amezako voninahitra ny tenako, tahaka ny mahamasina ny tenako, mahasarobidy ny tenako no tokony hasarobidy ihany koa ny hafa miaraka amiko. Ny vady moa zany tena resahana eto. Tsy ho hainao zany ny tia ny vadinao araka ny tokony ho izy raha ny tenanao aza tsy fantatrao ny maha ianao anao, tombam-bidinao. Zay no antony nandanitsika andro kely ny resahana mihitsy hoe manana ny maizy anao ianao ary manana ny maizy azy koa ny vadinao. Ho tsapanao ny maizy ny vadinao rehefa tsapanao ny maha ianao anao. Iza moa zany le namany? Iza ny namana? Raha vakitsika ny fanoharana nataon'i Jesosy ao amin'ny Luka 10:7-20 ka hatramin'ny 7-30. Luka 10:7-20 ka hatramin'ny 7-30 dia nomporofoiny Jesosy tao anatin'io tantara io fa na iza ny mila ny fanampitsika dia namantsika. Fa ny voalohany indrindra amin'izany dia ny vady sy ny zanaka. Ny fantaniana mipetraka zany amin'ity tsy ambaratelo faharoa Elian dia hoe ahoana moa zany amin'ny fomba tena fampiarana no hitiavan'ny lehilahy ny vadiny tahaka ny tenany. Tahaka an'izay koa ny hitiavan'ny vehivavy ny vadiny tahaka ny tenany. Fa eto aloha zany dia ny ohatra nomeny Kristy no mazava indrindra ary tsara indrindra. Ho vakitsika izay voalaza amin'ny Efesiana 5:5, Efesiana 5:5 eo amin'ny 5:20 sy ny manaraka. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana. Tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana, nanolorany tenany hamonjy azy. Mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny raha fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na zay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka an'izany koa ny lehilahy tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany, zay tiany vadiny dia tiany tenany. Fa tsy mba nisy olona tsy tiany nofiny fa mamerina sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Jerentsika vetivety amin'ilay hoe ianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy. Ny adidin'ny lehilahy zany
dia ny hamonjy ny vadiny. Amonjy amin'inona moa? Amonjy amin'ny fahasiarana ara-bola ve, amin'ny tsy fahampitsakafo ve, zany efa fatatsika izany. Fa lalindalina kokoa dia ny hoe manana fahalemena, manana zavatra mahosa azy io vadinao io. Eo amin'ny ara-pifandraisana nga fifandraisana amin'ny zanany na fifandraisana amin'ny mpiara-belona aminy, manana ny fahalemena izy io ary sarotra amin'ny mihitsy miala azy. Ary amin'ny fifandraisany aminao lehilahy aza dia maneho an'izany fahalemena zany izy, manafitohana anao ny zavatra ataony, matezitra anao ny zavatra ataony, kanefa eo indrindra no hamonjenao azy. Tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana. Jereo tsara nanahoana ny toe-javatra ny seho rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona no ny fahotana. Inona ny nataon'Andriamanitra? Ny olona ny nanana ny fahadisoana, tsy niandry izy hoe tokony anatona aloha nareo, Adama sy Eva tokony anatona nareo mba miresaka fa nareo ingeny diso hoe tsy izay ny nataony, fa ngidina izy. Nidina izy dia nitady izy. Tahaka n'izany ny tiavan'i Kristy ny fiangonana. Ka raha misy olana eo amin'ny mpivady dia aoka isika hazoto hifanatona, hiresaka mba hahafahana mamonjy ny tokantrano. Fa raha velantsika hijanona ifampizirizira eo rehefa misy olana dia izay no mitarika amin'ny faharavana, fa tokony hifamonjy. Ny zavatra fanaoko Eliandra indray rehefa misy olana eo aminay mivady dia izao no resaka ataoko amin'ny tenako. Raha lehilahy ilary aja dia mandefera ary manatona ny lahy ny lohan'ny vavy, zany hoe ny lehilahy zany no manao dingana voalohany, na iza diso na iza. Tahaka ny nataon'Andriamanitra izy nanao dingana voalohany, ary fitahiana lehibe ho anao ny fanananao an'izay kalite izay toetra izay. Ny toetra anankiray mampiavaka an'izay hoe fitiavan'i Kristy ny fiangonana izay ary tokony hitiavan'ny lehilahy ny vadiny dia izay voalaza eo amin'ny andininy manaraka, ny andininy 4 sy ny 7, amasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentimpentina na fiketronana na izay toy izany. Ny hevitra izany dia izao mikendriny tsara indrindra ho an'ny fiangonan'i Kristy. Dia manao ny fomba rehetra izy hierovana n'io fiangonana io mba hatratrarana an'izay tanjona izay. Dia tahaka an'izany koa no tokony ho ataon'ny lehilahy amin'ny vadiny. Izany hoe raha misy ny toetra ratsy na mety asa, zavatra mety hanala baraka mihitsy anga an'le vehivavy na le lehilahy. Ny lehilahy moa zany tena voatonona mivantana eto amin'ity andininy ity dia adidin'ny lehilahy zany ny miaro ny voninahitry ny vavy eo anatreha ny hafa. Fitentsika malagasy ny hoe ny adalan'ny hafa imehezana fa ny adalan'ny tena tafindamba. Tena tokony ho fady ho an'ny lehilahy mihitsy zany ny tantara ny fahalemen'ny vadiny amin'ny hafa, na hanala baraka azy eny amason'olona, anevateva azy eny amason'olona. Adidin'ny lehilahy zany manao an'izay satria vadiny ene io tenany ene io raha manala baraka an'io izy dia tonga dia ny olona manodidina dia tonga dia hoe ity lehilahy ity mihitsy ny tena manana olana. Tsy azo voninahitra amin'izany mihitsy ny lehilahy. Dia tahaka an'izany koa ny vehivavy tokony hiaro ny vadiny eo anatrehan'ny hafa, eo anatrehan'ny hafa, eo anatrehan'ny manodidina. Ny tokantrano dia faritra masina tokantrano, tsy tokony hidirany any velany mihitsy zany faritra izany. Ary izay tafiditra ao anatin'le hoe fiarovana ny tokantrano. Farany namanay aja dia mbola mitoy ny teny eto hoe amin'ny 7, tsy mba nisy olona tsy tia nofony fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Mazava tsara le hoe mamelona sy mitaiza. Anjarantsika ny mamelona ny ankonantsika eo amin'ny lafiny ara-tsakafo, ara-tsaina, ara-panahy amin'ny velaram-piainana rehetra. Fa ny tiana songadina manokana eto dia eo amin'ny lafiny ara-pitiavana mihitsy. Ao anatin'ny fifandraisana izany, araka ny fikarohana natao zany, ny zavatra lehibe indrindra, goavana indrindra tena tadiavin'ny vehivavy dia fitiavana. Io zany ny tena karohany mafy isan'andro, fitiavana. Isika lehilahy tena mila an'izany ihany koa fa eto zany
satria tahaka ny itiavan'i Kristy ny fiangonana nitiavan'ny lehilahy ny vady ny resantsika dia tsara ny afantarantsika fa ny fitiavana tena ilainy mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra na omenao ny zavatra rehetra azy izy a ka tsy tsapany fa mahazo fitiavana izy dia tsy mitsinina ny zavatra rehetra omenao azy. dia ahoana ny hotsika n'le fitiavana zany eto hitantsika lehilahy angama fa mila fotoana foana ny vehivavy iresadresahana. Tsika lehilahy tsy tia miresaka fa ny vehivavy kosa tia miresaka. Adidin'ny lehilahy zany midina makeo amin'ny toeran'ny vehivavy dia miresaka na dia mahasorenan'ny lehilahy azy indray le miresadresaka. Tsy hoe resaka hifosafosa olona akory fa mila miresaka ny vehivavy. Izay ny fomba ahafahany mahatsapa fa tia azy ianao, ny fanokananao fotoana iresana aminy ienona azy. Ankoatran'izay dia mangetaheta fankasitrahana ny vehivavy tahaka ny olona rehetra fa ny vehivavy zany tena mbola manana tombony be amin'izay. Mangetaheta fankasitrahana, mangetaheta asa dokadoka angahana tambitamby. Misy psikology anankiray milaza hoe tahaka ny hatahoran'ny olona mafy dia mafy fanamelohana dia tahaka izany ihany koa ny herin'ny fitadiavany fankasitrahana. Mampatahotra ny olona mafy mihitsy ny hoe hoelohana kanefa tena mangetaheta lavitra mihitsy izy tahaka an'izany ihany koa fankasitrahana. Fadio zany ny fanamelohana fa ny fankasitrahana atovy be dehibe fa mila n'izany io vady io ary famelomana azy zany. Adinontsika lehilahy indrindray hoe ny famelomana azy amin'ny alalan'ny vary sy ny loka sy ny akanjo sy ny fitafiana sy ny kiraro tsara zavatra ivelany zany ary na tsisy azy zany ho velona foana ny vehivavy io raha ohatra ka ampy izy eo amin'ny fihetsem-po. Miverina foana any amin'ny lesona voalohany sika zay tsy tianao atao amin'ny tenanao aza atao amin'ny hafa. Ny vadinao ny voalohany amin'izay tiavany namanao tahaka ny tenanao. Rehefa izay no iainana izay lalàna volamena izay dia milamina ny fifandraisana ao an-tokantrano. Tahaka an'izany koa ny lehilahy amin'ny vehivavy ilainy izay fankasitrahana izay. Efa noresantsika teto fa isika matetika indrindra fa isika malagasy tsy dia mahavantana antsika izay maneho fankasitrahana izay ny manameloka ny mahavantana antsika. Raha misy zavatra tsy mety dia aingana be mihitsika miteny fa raha misy zavatra mety ataon'ny hafa dia ohatra ny manahirana antsika ny miteny an'izany, ohatra ny fady antsika mihitsy miteny an'izany ka tokony atao fahazarana mihitsy, ambolena mihitsy fahazarana manomboka ao an-tokantrano ao dia mifindra amin'ny zanantsika koa izay maneho fankasitrahana hatramin'ny zavatra madinika indrindra, maneho fitiavana amin'ny fahatsoram-po. Dia izay indray no azona tolotra antsika tamin'ity anio ity. Manao mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ny namanao Iaja sy Elion. Na inona miseho sy zavatsarotra manjo zay manjo tomany sy toleo zay mety ankarary fo zany fo de panjino sy jereo fa indro misy zavatso natolotsy lalaio fa olana Jeso antokopihira feo arivo izay tasile tezary mampivadiko zany fo na haizano ale tolala maizina avuku nefizao de mijere fa indro misy zavatso natolotsy lalaio fa olana Jeso ny mavitsikety tsy fantatra zay mbolise zaise toizanany ty fa ny teninao no fahamarinana.
tari-dalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. nandritran'izay andro vitsivitsy izay sika dia nandinika loha hevitra lehibe manao hoe mamirapiratry ny voninahitr'Andriamanitra. Iza ny mamirapiratry ny voninahitr'Andriamanitra zao tontolo izao? Avy amin'ny fitoriana ny filazantsara voarakitra ao amin'ny afatry ny anjely telo dia mamirapiratry ny voninahitr'Andriamanitra izao tontolo izao rehefa no amafisiny ilay anjely faefatra ny afatra netiny anjely telo. Zay raha fitinina. Ny andininy izay no fantenana ho ataontsika tsy anjery dia amin'ny Apokalipsy 12:1 ahitanao azy. Apokalipsy 12:1 manao hoe rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra nanana fahefana lehibe ary ny tany no hazavainy voninahiny. Zay mihitsy le zavatra miseho. Aoriana ny afatry ny anjely telo manamafy ny afatry ny anjely telo mba hiditra lalina any amin'ny zao tontolo izao amin'ny antsipiriany mihitsy ny afatry ny anjely telo. Zay no asan'ilay anjely faefatra. Misy hery manokana avy amin'ny fahefan'Andriamanitra izay ahatonga an'izany tsy ho azo tohaina ny fitoriana ny filazantsara. Ny ranonorana farany izay sary ara-tandindona hoentina maneho ny hery ny fanahy masina izay hiasa amin'ny fomba mivatravatra hanome hery ny fitoriana ny filazantsara entin'ireo mpitory ny filazantsara mpitory ny afatry ny anjely telo dia atonga n'izany filazantsara zany a tena amontony tany ray manontolo. Ary eto dia tsy pihana fa io afatra io a dia le afatra madio avy amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy mifangaro amin'ireo fampianarana diso na sandoka izay miely amin'izao fotoana izao. Zany moa dia tsy mahagaga fa efa nilazain'i Jesosy meloha fa tsy maintsy hisy mpampianatra sandoka, mpaminany sandoka izay mampifangaro ny fahamarinana amin'ny fahadisoana, amin'ny fitaka. Ary misy aza miteny amin'ny anaran'i Jesosy kanefa ny herin'ny Satana mihitsy no ampiasainy. Io ianao hoe ahoana koa no mahatonga an'izany? Ya, Jesosy mihitsy no miteny. Rehefa miteny ireo olona ireo hoe namoaka demonia tamin'ny anaranao zahay, nanao fahagagana tamin'ny anaranao zahay sy ny sisa, dia hoy Jesosy hoe tsy fantatro mihitsy nareo hatr'izay dia mipetraka amin'ny fanontaniana. Jesosy izy ary ilay nitonony. Tsara ny alalantsika fa anarana izay noraisin'i Jesosy tao amin'ny maha-olona azy no hoe Jesosy, fa Andriamanitra mihitsy io. Dia be dehibe tsy Jesosy rery koa ny Jesosy tamin'izany fotoana izany fa be dehibe takany hoe rakoto aty amintsika be dehibe. Dia ampiasain'ny Satana koa zany anaran'izany mba hanaovany fahagagana sandoka, anehoany Kristy sandoka sy ny sisa. Ny anarantsika teto ny antony mahatonga ny voninahitr'Andriamanitra amirapiratra maneran-tany. Ny toetra n'ireo mpitory ny afatry ny anjely telo izay tsy ivelambelany fotsiny fa tena tafalatsaka anaty, manome voninahitra manontolo an'Andriamanitra fa tsy ambava fotsiny. Zany no mahatonga n'ilay filazantsara hamirapiratra. Zao ny voalaza amin'ny Testimonies for the Church, famerenandesona ny antsika, Testimonies for the Church, boky fahenina, takila 7. Tokony anakoako manerana ny tany ny afatry ny fahamarinan'i Kristy. Ny voninahitr'Andriamanitra no mamarana ny asan'ny anjely fahatelo. Ary ny fahamarinan'i Kristy ahatafy atsika, ny fanamarinana ny finoana no mametraka an'izany afatra izany ho eo amin'ny toerana faratampony sy hamarana an'izany. Inona moa ny fanamarinana amin'ny finoana? Asan'Andriamanitra izay mametraka ny voninahitr'olombelona ho eo amin'ny vovoka izany ary manao izay tsy azon'ny olona tao amin'ny herin'ny tenany. Raha mieritreritra ianao hoe ahoana tokoa moa no avitanan'izany asa izany eo amin'ny fotoana fohy, aingana, mazava, tsy amikerina ny fatanjahana izany. Fa tena mierin'Andriamanitra mihitsy izay hiasa amin'ny alalan'ny iraka mpitory ny filazantsara, mpitory ny afatry ny anjely telo. Ary tsy pihana ihany fa izay no atao hoe fanamarinana amin'ny finoana. Rehefa mametraka amin'ny vovoka
ny vonahitra mahaolombelona antsika isika satria tsapantsika fa tsinitsinina kory le izy ary mametraka ny voninahitran'Andriamanitra ho ambony dia ho vita ty asa ty satria manome lalana tsara zany ny fanahy masina hiasa malalaka amin'ny alalantsika isika ho vita ny asa averina ihany zay ny lesitsika raha fitinina fa tamin'izay lesona eny arahantsika rehetrarehetra zay dia misy fanontaniana angatahana amintsika mba hifanakalozatsika hevitra mba hafatsika mampivelatra kokoa ny fahaiza-manao ananantsika mifatakarana ny lesona zay ny anarantsika asaina mifanakalo hevitritsika ao am'kilasitsika ao atokantrano ao reo toejavatra miseho maneran-tany amin'izao fotoana izao raha mandinika ianao dia miazakazaka be mihitsy ny toejavatra rehetra ary maneran-tany raha mamaky tsara ny fanahy ny faminaniana ianao mianatra tsara ny Daniela sy ny Apokalipsy ary ireo zavatra efa nilazain'i Jesosy fa iseho milohany avindray eny amin'ny raony lanitra raha manaraka tsara ny toejavatra ianao dia hita fa ankatoko ny farany mihitsika inona ireo zavatra nitranga hitanao fa mety hitarika ao amin'ireo toejavatra farany izay ny anarantsika tao amin'ny boky Apokalipsy ary ahoana no ampifandanjana ny fahatsapana ny vanim-potoana ivelomantsika nefa koa tsy ho voafandrika amin'ny fanombatombanana momba n'izay tsy mbola nambara tamintsika tena mila fahendrena avy amin'ny fanan'Andriamanitra izany inona ny valiteny azontsika omena an'ireo izay manakinantsika mpitoro ny afatry ny anjely telo mamoafivofy ny bokin'ny Daniela sy Apokalipsy no ny firesahana momba an'ireo bibidia masika fampitandremana mahatahotra hita ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy mazava ny valiteny omentsika miresaka momba n'izany isika satria voasoratra ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy izany ary avy amin'ilay vavolombelona marina voalaza fa sambatra izay mamaky an'izany ary izay tsy mamaky an'izany zany dia tsy ho sambatra tiana ho sambatra ianao dia tsy maintsy vakiana tsy maintsy hampianarina ny marina tsisy fanakianana olombelona fa fampitandremana fampianarana mba hatonga antsika tsisy ho diso hevitra na ho voafitaka satria araka ny lazaina teo tena betsaka ny mpaminany sandoka mpampianatra sandoka ka raha tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra ho an'ny tenanao ianao ambavaka ary tsy manaiky hiankina amin'le hoe ka hianina nge ny teny an'izany iny ve dia andainga raha vao manao an'izany ianao dia tsy maintsy ho voadona mafy raiso ho an'ny tenanao ambavaka vakio ambavaka zay rehetra renao dia marino amin'ny baiboly zay rehetra vakianao dia marino fa aza manao mihitsy hoe averina ihany hoe ka mopera ny teny an'izany ipastera mihitsy ange ny teny an'izany diso ianao raha manao an'izany ary ho voafitaka fitaovana ihany ny mpitondra fivavahana fa ny fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra no hitondra famonjena ho anao na tsia ankoatr'izay dia azontsika hifanakarosan-kevitra koa reto fanontaniana ireto amin'ny fotoana manao ahoana ny mahatonga ny fankatoavana ho fanarahan-dalàna ho fitadiavam-pamonjena fotsiny amin'ny fomba ahoana ny mety hatonga ny olona anankiray izay tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra ho azo adika koa hoe mpanara-dalàna ho fitadiavam-pamonjena ihany ary farany kanefa tsy ny kely indrindra voalaza teo fa ny afatry ny fanamarinana amin'ny finoana no afatry ny anjely telo dia inona no hevitra izany inona no ifandraisan'ny fanamarinana amin'ny finoana sy ny afatry ny anjely telo ny fanamarinana amin'ny finoana no hanome hery ny famaranana amin'ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany satria izany no mahatonga antsika hanana finoana matanjaka fa noho ny amin'ny fahamarinan'i Kristy dia azony tsirairay amintsika atao ny miverina sy mandray famonjena maimaim-poana eto am-pamaranana dia manasanao mba hanaraka izay voalaza ao amin'ny boky hery mifanandrina takila 8:3 takila 8:3 ary raha miresaka boky hery mifanandrina isika dia mbola tianainy manao antso maimaim-poana ny fizarahanay ny boky hery mifanandrina audio izany hoe ny vakiana hitato amin'ny studio ny AWR izany
mba homenanao maimaim-poana mba hahafahanao miaino naizanaiza le anao de miaino hahafahanao mizara maimaim-poana amin'ny hafa koa. Boky hery mifanandrina audio zany hoe henoina misofina zany. Ndia rovakitsika zay voalaza zao ny ampahany am'izay voalaza zao maneho ny zavatra iseho rehefa tonga lay anjely faefatra manamafy ny afatra nentiny anjely telo. Hidodododo atraizatraiza ny mpanompon'Andriamanitra hitory ny afatra avy any an-danitra ary nitavany nazava sy mamirapiratra noho ny fanokana tena masina. Anarivo ny feo manerana ny tany zay hitondra ny afatra fampitandremana. Isy fahagagana atao hosotranona ny marary ary isy famantarana sy zava-mahazendana hanaraka ny mpino. Hanao fahagagana mamitaka koa nefa Satana ary ampidina afo avy any an-danitra mihitsy eo mason'ny olona izy. Arak'izay hitantsika amin'ny Apokalipsy 13:17. Am'izany dia tsy maintsy isafidy zay ombany ny mponiny eto tany. Zany hoe tsisy ho afaka mijany eo tenantenany hoe tsy momba ny asy, tsy momba ny aroa. Ny olona tahaka an'izany dia efa momba ny ary amin'ny andaniny momba ny Satana izany. Dia toy izantsika ahoana no ampahomby ny fitoriana ny filazantsara amin'izay fotoan'izay. Tsy fonjan-kevitra loatra fa fandresen-dahatra avy amin'ny fanan'Andriamanitra no hitoriana ny afatra. Efa naseho ny fonjan-kevitra, efa nafafy ny vo ary tsiry izy zao ka ahavokatra. Ireo lahatsoratra nozarain'ny mpanao asa misionera dia efa nanao ny asany mangina. Zay ajantsika eo. Zao tsika mitory filazantsara indraindray ohatrany hoe tsisy miaino. Alefa amin'ny radio fa betsaka ro mivokatra na izany azy. Fa mbolo be lavitra amin'izay fotoan'izay. Alefa ny lahatsoratra, alefa ny fomba rehetra, ny konferansa. Azadonoina fa tsy misy very reny vonafafy reny, fa hitsiry amin'ny fotoana mamety azy. Dia zao ny toyiny, betsaka ireo izay nandatsaka izany tao am-pony no voasakana tsy azo ny fahamarinana tamin'ny fomba feno na voasakana tsy ankatohany zany. Rehefa niaino, rehefa namaky. Fa ankehitriny kosa dia tafiditra traizatraiza ny tara-pahazavana, dia hita mibaribary ny fahamarinana, ka manapaka ny fahatorana izay niazona azy ireo zanak'Andriamanitra tsopo kanefa diso lalana. Ny roy mpianakaviana, ny fifandraisany eo amin'ny fiangonana dia tsy manan-kery hitana azy ireo tsony. Sarobidy noho ny zavatra hafa rehetra ny fahamarinana. Na dia eo azy ireo fiasana miara-mioko hanohitra ny fahamarinana dia maro no iandany amin'i Jehova. Mahafaly antsika izany. Mba ho isan'ireo mpitory filazantsara ireo ny zasy ianao ary hita fifaliana vokatra izany. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.